Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny zana-bolana tamin'ny ity an'io tia mbola mahazo vahana hatrany aloha ny orana ho saika amina faritra maro manerana ny nosy tamin'ity androany ity efa ao anaty fahavaratra moa zany ny tsika amin'izao fotoana ifampirisahana zao raha ny mety hoviana atao anatin'ny telo andro kosa nefa dia mety maimaina indray aloha ny andro raha ho an'ny ilany atsinana ny Madagasikara fa mikisaka any amin'ny ilany andrefana kokoa izay rotsakorana izay ny maripana dia andrasana ny fiakarana maripana saika ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka atsinana Madagasikara iny manomboka ny rapitso hitantsika eo zay atao anatin'ny telo andro ho avy ny ambiny kosa aloha zany tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay tsy misy ny fiforoana rivodoza atao anatin'izay telo andro na dimy andro ho avy eo raha ny manodidina ny Madagasikara toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina dia isy hatrany aloha ny oram-baratra any amin'ny faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Diana maraina be fa misava miandalana ihany zay mandraondraona ihany ny andro ny faritra Iboeny ny any amin'ny faritra Betsiboka sy ny ilany andrefana amin'ny faritra Analamanga ny ambiny kosa dia tombanana ho mainana anjakany masoandro raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso tolakandro misy hatrany ny oram-baratra ho an'ny faritra Melaky ny any amin'ny faritra Bongolava ny any amin'ny faritra Betsiboka Itasy Vakinakaratra Moronmania Matsiatra ambony ary ny atitan'ny faritra Menabe sy Atsimo andrefana mitatra any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Fidifinany izay mitoy ihany koa ny orana any amin'ny faritra Sofia sy ny tapany Atsimo amin'ny faritra Diana ny ambiny kosa indray raha ho an'ny faritra Analamanga sy ny any amin'ny faritra Laotramangoro ary koa ny tapany Atsimo amin'ny faritra Sofia dia mandraona ny andro mety misy ihany ny tandrifin-draona mitsitokotoko ao anatin'izay ny ambiny moa dia maina tanteraka raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay tafiakatra hatrany amin'ny fito amby telopolo degré celsius ny maripana any amin'ny tapany atsimo Madagasikara manakaiky ny faritra Andro izay ary enina amby telopolo degré celsius kosa ho an'ny faritra Menabe sy ny any amin'ny faritra Sofia iny ho an'ny avoatany kosa dia tombanana hiakatra hatrany amin'ny telopolo degré celsius ny maripana ambony indrindra raha ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy ary mbola mitoy hatrany orana amin'ny tapakandro hariva any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara sy ny ilany andrefan'ny avoatany mitoy ihany koa izay ho an'ny faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Diana ny ambiny kosa dia tombanana ho maina hatrany raha ny maripana vinavina dia hiakatra hatrany amin'ny valo amby telopolo degré celsius ny maripana raha any amin'ny tendrony atsimo Madagasikara ary fito amby telopolo degré celsius kosa ho an'ny faritra Sofia ho an'ny avoatany dia mety tonga hatrany amin'ny roa amby telopolo degré celsius izay maripana izay hitantsika any amin'ny faritra Vakinakaratra ny ambiny tsy misy ny fivana goavana andrasana makasikasika an'izay maripana izay ny toetry ny androntsika ho an'ny zomary any amin'ny tapany atsimo indray zany zao no miandry rotsakorana izay mety ho arahina kotroka faritra Androy Anosy sy ny faritra Atsimo andrefana ary ny tapany atsimo amin'ny faritra Iorombe misy kosa ny tandrifin-draona andrasana any amin'ny faritra Sava sy ny any amin'ny faritra Ambatsoa mandraondraona ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara ny ambiny moa dia maina tanteraka raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny zoma izay tsy miova ny maripana amin'ny ankapobeny satria dia 7 ka hatramin'ny 2 amby telopolo ho an'ny avoatany ary mbola manodidina ny 7 amby telopolo degré celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny tendrony avaratra andrefan'ny Madagasikara na any amin'ny faritra Sofia midina kosa izay maripana izay raha ny any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara satria dia manodidina ny 9 amby telopolo degré celsius eo ny maripana ho vinavina any amin'iny atitan'ny faritra Androy iny ny tany falotoan-drivotra nisy Antananarivo ary no amaranantsika ny fandarana nahitana fidinana izay tany falotoan-drivotra izay raha ny teto Antananarivo manodidina ny fetrany mesa avokoa ny referetra voaray ary ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny telo andro no jerentsika dia vinavinaina hijanona ho antony hatrany aloha izay tany falotoan-drivotra izay raha ny eto Antananarivo manokana izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary ara-pisinray fotoana manaraka be no madio